Ny fiangonana Kristy Ambasy Madagasikara dia faly miarabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity andro ny asabotsy 15 ny volana febroary ity, ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho an'ny sambatan'olona tsirairay avy. Androantsika dia iaindray ny rapsodian'ny fahamarinana izay manana ny loha hevitra hoe ny fahalalanao ireo fitsipika ara-panahy. Hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra voalazo amin'ny Petera 2:1-7 dia manambara toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: efa nomeny ny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay miantso antsika ho amin'ny voninahitra sy ny fahatsarana. Ny atsara ny fiainantsika ankehitriny noho ny fikarohana nataon'ireo izay teo alohantsika, ireo izay mikaroka momba ny herinaratra, ny andriamby, ny hafanana, ny taratra sy ny sisa sy ny sisa. Ireo fikarohana ireo dia nahitantsika tombontsoa ka nahatonga ny fiainana ho moramora kokoa, tsaratsara kokoa, ary aingana kokoa noho ny tamin'ireo taranaka eo aloha. Toy izany koa ao amin'ny tontolo ara-panahy, misy amintsika mikaroka tsy tapaka ny tenin'Andriamanitra, mandalina ny zava-misy marina momba ilay fanjakana, ary manao fikarohana ny fomba iainana ilay fiainana ambony ao amin'ny Kristy. Amin'ny alalan'ireo fikarohana ara-panahy ireo dia manampy ny hafa isika ahita ny fomba haombiazana eo amin'ny fiainana ary mampifaly an'Andriamanitra. Toy ny lalàna natiora izay mitondra tombontsoa antsika, dia toy izany koa ny lalàna ara-panahy. Ny lalàna ara-panahy aza dia misy tombontsoa bebe kokoa ary manan-danja. Ny fitsipiky ny fahombiazana izay ampianarina eto amin'izao tontolo izao dia tsy intsina raha miohatra amin'ireo fitsipika ara-panahy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ohatra, eny amin'izao tontolo izao maro ny olona no mikatsaka harena, fa ny Baiboly dia mampianatra antsika hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha. Ka izay rehetra ilainao eo amin'ny fiainana dia tonga mora foana eo aminao. Hitantsika izany ao amin'ny Matio 9:9-17. Mandrava ny lojika rehetra sy ny fisainan'olombelona rehetra izany, fa mifanaraka amin'ny fitsipiky ny finoana. Ny finoana no lalàna izay ivelomantsika ao amin'ilay fanjakana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Hitantsika izany ao amin'ny Romanina 1:7. Ao amin'ny Romanina 7:7 dia ovakitsika ny momba ny lalàn'ny finoana. Aiza ary ny firehareana? Efa foana izany amin'ny lalàn'ny manao ahoana? Amin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Mila mianatra mihetsika amin'ny lalàn'ny finoana ianao. Tsy mety io miova io ary azo ianteherana noho ny lalàn'ny natiora. Raisy ohatra ny lalàn'ny fisintonana. Efa nifove ianao indray andro ka nahita fa tsy mahomby ny lalàn'ny fisintonana, ka tsy mitsingevana tampoka teny amin'ny rivotra ny zavatra rehetra. Tsia, ny lalàn'ny fisintonana dia miasa amin'ny fotoana rehetra. Fa mihoatra noho izany ny lalàna sy ny fitsipika ara-panahy dia tsy azo vaina. Noho izany fantaro sy ampiaro amin'ny faharetany izany. Tadiavo ireo fahamarinana lalina an'Andriamanitra